Eny ary, ty vidéo fahatelo ty kosa tsika, ny partie fahatelo de hiresaka manokana tsika mbola ao anatin'ny fahaizana manavaka ny feon'ny fieritreretana sy ny feon'ny fanamasina ihany de hiresaka kosa indray tsika amin'ty androany ty ny antsoina hoe fahaizana ny hoe mahafantatra anao hoe ahoana zany hoe inona ny tiany tenin'Andriamanitra ho tenena amin'ny aza mamono ny fanahy. Io teny io dia hitantsika amin'ny Tesaloniana voalohany toko fa 5:7-10. Vakiantsika manodidididina anio misaoro ozy izy amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Aza mamono ny fanahy, aza manao tsinitsinina ny faminaniana, fantaro ny zavatra rehetra, azony zay tsara. Zay zany le teny zay. Androantsika dia izao zany tsika dia nazava inona moa le atao hoe mamono ny fanahy. Ohatrany ao zany hoe mamono ny fanahy. Raha iverenako kely fotsiny iverenako hazavaina ihany satria tena zavatra ngeza be important be le mahafantatra teo hoe inona ny asan'ny fanahy, dia inona ny asan'ny lalàna, dia inona ny asan'ny fanamasina. Dia iverenako kely ho hazavaina indray le izy hoe ny asan'ny feon'ny fieritreretana na ny asan'ny conscience, zay io moa le vokatry ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, zay nyresantsika hoe io ny vokatry ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy tao edena. Ny asan'ny feon'ny fieritreretana dia na manameloka atsika na mitarika atsika hanamartena. Zay zany le asan'ny feon'ny fieritreretana, asan'ny conscience. Tsy manao fa tsy zay ny conscience, na izy mitondra atsika manamartena na izy mitondra atsika manamelo tena. Zay ihany zany ny ataon'ny conscience zay, tsy manao fa tsy zay ny conscience. Etsy an-daniny kosa nefa ny lalàna, zany hoe zay mety ho lalàna rehetrarehetra, dia taddio tsara fa ny lalàna dia na manameloka atsika na mahatonga atsika hanamartena. Nefa ny lalàna tsy mahamarina atsika, eo ny olana. Ny lalàna nefa tsy afaka ho hamarinina amin'ny lalàna mihitsy tsika, tsy afaka ho hamarinina amin'ny lalàna tsika. Ary ny farany indrindra etsy an-daniny zay ny feon'ny fanamasina kosa dia ny fanamasina sady tsy manamarina atsika, na inona zany tsara eritreretintsika efa vitantsika, na inona zavatra eritreretintsika fa hoe mahamendrika atsika dia tsy manamarina atsika mihitsy ny fanamasina. Ary ny fanamasina koa ninona fahotana ataontsika, ninona ratsy ataontsika, dia ny fanamasina tsy manameloka atsika na oviana na oviana. Mila azontsika aloha zany zay fiasan'ny feon'ny fieritreretana sy ny fiasan'ny fanamasina zay. Tadio nefa ry havana fa io feon'ny fieritreretana io ny mamoky an'io feon'ny fieritreretana io dia zay zavatra nampianarina atsika efa hatramin'ny kely zany mety ampianarina antsika hoe tsy maintsy manao an'izao, aza manao an'izao, tsy mahazo manao an'izao, zao ny tokony atao. Reny mamoky ny conscience daholo reny, mamoky ny feon'ny fieritreretana. Antsika tsy tena hiditra psychologie lalina be, fa ny zavatra mila azontsika fotsiny zany dia hoe io feon'ny fieritreretana io dia vokatrilay azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy tao edena. Ary eo daholo zany ny olantsika olombelona satria na tsika manamelo tena vokatry ny zavatra rehetrarehetra nampidirina atao anatintsika zany, dia rehefa tsy tanterakitsika reny dia manamelo tentsika. Ao anatin'izany ny lalànan'ny Mosesy zany, sy ny lalànan'ny fiarahamonina sy ny lalàna ny tezanantsika hatramin'ny mbola kely. Rehefa tsy vitantsika le izy dia manamelo tentsika. Ary rehefa mba vitantsika kosa le izy tanterakitsika le izy dia manamaritentsika. Dia araka ny lazaiko teo, ny lalàna nefa tsy afaka manamarina atsika eo anatrehan'Andriamanitra, satria ny lalàna irery, ny lalàna zany dia nataon'Andriamanitra mba hanameloka atsika, satria ny lalàna dia tsotra naseho an'Andriamanitra hoe zao ny fahamarinana, zao ny fahamasinana. Dia ny lalàna zany nataon'Andriamanitra na hanameloka atsika. Zay ny tena antony nanomezan'Andriamanitra ny lalàna, mba hatsapahatsika ao amin'ny feon'ny fieritreretantsika hoe tsy tanterako ny lalàna. Fa ny lalàna tsy noforon'Andriamanitra mihitsy mba hahatonga atsika hanamartena. Andriamanitra zany tsy namorona ny lalàna mba hahatonga atsika hanamartena. Zay zany rehefa azontsika zay. Ohatrany ao amin'izay ary le mamono ny fanahy. Mamono ny fanahy dia tsotra. Mamono ny fanahy zany dia raha azontsika tsara zay dia izao. Mamono ny fanahy tsika rehefa tsy miaino ny feon'ny fanahy. Mamono ny fanahy tsika rehefa tsy miaino ny feon'ny fanahy.
De araka ny teneniko teo, inona moa ny asan'ny fanahy? Ny asan'ny fanahy de izao, ny feo amin'ny fanahy de izao, sady tsy manamarina antsika ny feo amin'ny fanahy no tsy manameloka antsika, fa manamarina mandrakariva ny asa-pamonjena vitan'i Jesosy Kristy. Zay ihany zany ny ataon'ny fanahy masina, manamarina foana eo amin'ny fiainantsika ny asa-pamonjen'i Jesosy Kristy. Tsotra mantsy ny antony. Raha ohatra tsika ka manamelo tena na manamary tena foana de tsisy ilantsika intsony ny asa-pamonjen'i Jesosy Kristy. Raha ohatra tsika meloka, tsy mety mandray ny famelan-keloka ray efa nomeny, de tsisy ilantsika ny asa-pamonjen'i Jesosy Kristy. Raha ohatra indray tsika ka mieritreritra fa efa marina, de tsisy nininona ilantsika ny fanamarinana avy amin'ny asa-pamonjen'i Jesosy Kristy. Zay zany mila azontsika zay. Zao nefa ry havana, araka ny teneniko foana hoe ity sujet anankiray ity, ny fahaizana manavaka ny feo amin'ny fieritreretana sy ny feo amin'ny fanahy masina dia natokana ho antsika efa zanak'Andriamanitra zany. Olona efa manana ny fanahy masina. Ny olona manana ny fanahy masina irery zany no mahatakatra an'ity, satria ny antony tsotra, ny olona tsy manana fanahy masina tsy aheno mihitsy an'io herin'ny asa-pamonjen'i Jesosy Kristy io, tsy miteny ao anatiny mihitsy zany ny fanahy masina. Fa ny olona mino ny asa-pamonjen'i Jesosy Kristy irery zany no resaka eto. De zao ary no tena fandeha dans la vie pratique. Amin'ny fotoantsika manamelo tena foana, vokatry ny lalàna zany rehefa tsy tanterakintsika ny lalàna, de tsy mety miaino ny feo amin'ny fanahy masina tsika. Zany hoe fanahy masina efa miteny hoe marina zany, meloka ianao, fa ny asa-pamonjen'i Jesosy Kristy nefa namela ny elokao ary voavela ny elokao. Rehefa tsy henotsika zay feo amin'ny fanahy masina zay, de mangina ny fanahy masina. Rehefa miansista amin'ny fanahy masina rehefa tsy henotsika de tahaka ny Jodasy lasa namony teny. Tadio nefa ry havana, alohaloha hazava tsara, ny olona zay efa nandray ny fanahy masina de efa olona voavonjy, ary izingiziniko eto, hitrikitrihako eto fa tsy very akory ny famonjena. Fa saingy ianao kosa rehefa tsy miaino ny fanahy masina, zany hoe miaino le feo zay manamarina ny asa-pamonjen'i Jesosy Kristy, rehefa tsy miaino an'io ianao de mivoaka ao anaty fitsarana ianao. Olona manamelo teny zany eny tsy manana fitsarana, tsy manana fitsarana zany. Olona manamary teny zany koa tsy manana fitsarana zany. Tsy manana fitsarana ianao, mandainga ny olona, mandainga ianao raha manamary tena ka milaza hoe za mitsahatra, za manana fiadanana, za manana fifaliana, za manana afaka amboamboarina zany, fa tsy le fifaliana le tsy le vokatry ny fanahy ao amin'i Jesosy Kristy. Tsy manana vokatry ny fanahtsika raha vao ohatra tsika ka eo amin'ny feo amin'ny fieritreretana, eo amin'ny hazo fahalalana tsara sy ny ratsy. Zany hoe raha eo amin'ny fanamelohan-tena tsika na eo amin'ny fanamarina-tena, tsy manam-piadanana tsika, tsy afaka ny anam-piadanana mihitsy tsika. De ny dikan'izay de zao, rehefa manamelo tena ianao de miteny io fanahy masina io hoe marina zany, meloka ianao, ary ianao meloka foana, fa saingy efa voavelan'i Jesosy Kristy ny elokao. De rehefa tsy henotsika zay de mangina ny fanahy masina ny farany. Tahaka zany ihany koa rehefa manamary tenitsika, de io fanahy masina io mampatsiahy antsika hoe tsy marina ianao, ekeo fa tsy marina ianao, fa ny asa-pamonjen'i Jesosy Kristy irery ny manamarina anao. De rehefa tsy henotsika zay fa manamary teny eny foana tsika hoe za marina, ary zay mahatonga antsika ohatra hoe manamary teny tsika de manameloka ny hafa, de ny toe-pontsika lasa miavoavo. De henontsika eny io de mangina koa ny fanahy masina. Rehefa ohatra tsika ka manamelo tena zany ka na manamary tena de mangina aloha ny fanahy masina, tsy miteny izy, tsy miteny intsony izy. Zany hoe mamono le bitsika ny fanahy zany tsika, tsy miaino anazy tsika, de mijanona ao anatin'ny tebotebo, ny tahotra, ny ororo, ny fiavonavonana sy ny fanamarina tena eny tsika, de mangina ny fanahy. Mandra-piainotsika, mandra-piaikehtsika indray zay teny ny fanahy zay hoe marina zany, tena meloka, fa efa navelan'i Jesosy Kristy koa nefa ny eloko, efa voavela mandrakizay ny eloko. Marina zany, tsy marina manamary tena, fa tsy marina ninona zavatra ataoko, tsy marina, fa Jesosy Kristy irery no marina, izy irery no manana ny fahamarinana. De rehefa azontsika zay de miverina ao anaty fitsarana indray tsika. Mbola averiko indray, tsy very akory ny famonjena, za tsy miresaka famonjena very, fa mivoaka ianao rehefa mamono ny fanahy ianao, zany hoe tsy miaino an'le fanahy masina ianao, mampatsiahy aminao hoe ianao ne marina fa meloka, fa efa Jesosy Kristy nefa namela ny eloko ao ianao ne tsy marina, aza manamary tena ianao ne tsy marina, fa Jesosy Kristy ny asa-pamonjena mahamarina anao. De rehefa tsy miaino an'izay tsika dia mangina ny fanahy masina, tsy very ny famonjena, fa ny atao tany ny tsy miaina n'le fiainam-pitsarana, le fiainam-piadanana ao amin'i Jesosy Kristy tsika. De mandra-pahatonga tsika indray aloha zany miverina miaino an'le feo amin'ny fanahy masina hoe marina zany Jesosy, marina zany, meloka, tena meloka,
raha tsaraina araky ny lalàna, raha tsaraina amin'ny zavatra rehetrarehetra, meloka. Fa saingy noho ny amin'ny asa-pamonjenao de efa voavelanao ny eloko, efa voavelanao ny eloko, efa vita, efa madio a, voavela mandrakizay ny eloko. Marina zany, manamary tena satria mba misy zavatra kely vitako, mba misy miseho manao an'izao de mieritreritra fa marina de miaika rehefa aveo Andriamanitra tsy marina mihitsy aka eo anatrehanao, fa noho ny amin'ny asa-pamonjenao de ny asa-pamonjenao nanamarina anahy. Zay ny feo amin'ny fanahy. Raha azontsika tsara zay toe-po zay de lasa tena toe-po mihetry ny lasa iainantsika, zany hoe manaiky tsika fa sady tsy marina, meloka, satria raha tsaraina amin'ny lalàna de meloka. Fa mandray ny asa-pamonjen'i Jesosy Kristy de voavela ny eloko, efa voavela ny eloko, efa voavela ny eloko. Tahaka izany koa tsy marina de rehefa azontsika zay de tsy marina de ny toe-poko tsy marina, sady ny toe-poko zany lasa hoe meloka raha tsaraina amin'ny lalàna, tsy marina koa ninninona zavatra ataoko, de hitantsika fa toe-po zany. De ny fanahy masina rehefa aveo no manangana antsika hoe aha, ianao a ny asa-pamonjen'i Jesosy nefa nanamarina anao, aha, ianao a ny asa-pamonjen'i Jesosy Kristy no efa namela eloko anao. Zay ny feo an'ny fanahy tokony hoenitsika isan'andro. Fa rehefa tsy hanotsika zay fa manamelo tenenitsika na manamary tenenitsika de mangina aloha ny fanahy masina, de mivoaka anaty fitsaharantsika, mandrapatonga atsika miverina indray ao anatin'ny fitsaharan'i Jesosy Kristy vokatry ny asa-pamonjeny ry havana. Aza mamono ny feo an'ny fanahy masina, aza mamono ny feo an'ny fanahy masina. Rehefa misy zavatra henonao fa meloka ianao ekeo dia meteza ohatsanga amin'ny fanahy masina fa efa voavela ny eloko ao ihany koa, efa namelanao Jesosy Kristy. Rehefa misy zavatra henonao fa manamary teny ianao de ekeo zay, ekeo fa manamary teny ianao, ekeo fa tsy marina ianao, de raisondray ny fanahy masina, raisondray ny feo amin'ny fanahy masina eny, ny feo amin'ny fanahy masina zay manangana anao hoe eny tsy marina ianao, fa Jesosy Kristy no efa nanamarina anao, ny asa-pamonjeny no nanamarina anao, izy velona ao anatinao no mahamarina anao fa tsy zay ataonao, de lasa hitoetra ao anatin'ny tena toe-po feno fitsaharana, feno fietrenitsika. Voninahitra ho an'i Jesosy Kristy rery avy. Amen.